fiaradia zay taty Pangabe Antananarivo Atsimon-drano amoron-dalana tokoa ny toerany fanerasera manaingo ny resaky fanaovana ny feon'ny fiarakodia mandalo. Ramatoa Ary no manoloana anay eto. Firy taona zao no nanaovana ny asa tanana ity? Efa teo manodidina ny 30 taona satria efa tany amin'ny Sieta tany Andravoahangy izay no nanomboka nanao asa tanana voalohany. Dia sady nanao asa tanana izay tany no mivarotra teny Analakely. Zay no fa mbola fotoanan'ny arkady io? Mbola fotoanan'ny arkady. Io mihitsy ny natao hatramin'izay ka hatramin'izao? Io mihitsy ny natao hatramin'izay mihitsy ka hatramin'izao. Firy ny ankizy? 7 ny zaza nivelominay tamin'izany. Dia ireo zaza 7 ireo nivelomina tamin'ny asa tanana daholo. Inona mety ho fahitanao ny fahasamihafany ny tamin'ny taloha sy ny ankehitriny ao anatin'ny fanaovana ny asa tanana? Amin'izao izy zany tokony hivelatra tsara kokoa no ny teo aloha. Ny antony manko teo aloha izay zany nanana mpandray aloha izay le teny amin'ny Sieta le lazaiko anao. Dia noho ny tsy nandray intsony izy zany dia teny Analakely izay no nanoko. Dia tsy dia mahalafo firy teny Analakely aza raha avandray ny teny dia lasa mitety tanàna. Mitety tanàna ohatra hoe entina le asa vita dia mandehandeha any Antananarivo any mivarotra n'le asa kely vita ianao zany. Raha ohatra ka apetraka indray fampitana ao anatin'ny volamiditra tamin'ny fotoan'andro sy ny amin'izao fotoana izay inona mety ho fiovana tao anatin'le izy? Mahavelona aloha izy. Matoa izay mbola mifototra aminy amin'izao dia fantatray fa mahavelona anay. Manahoana ny fomba ahafahanareo manana ny akora ampiasaina hatramin'izay? Ny ahafahanay manana ny akora ampiasaina hatramin'izay izay tamin'ny taona taloha dia araka ny lazaiko anao hoe ny Analakely dia ny Analakely izany no mividy. Ary amin'izao izay efa tia tanàna dia any amin'ny Komma no mividy rofia. Dia misy fotoana fiantraikany koa nefa eo amin'ilay antony tsy fisiany rofia dia miakatra be mividy ny rofia nefa ny mividy entana amidinay miena be. Tsy afaka ampiakarina? Tsy afaka ampiakarina mihitsy. Dia eo koa no tena fahavoazana. Zanako daholo ireo manao asa tanana miaraka aminareo? Zanako ireo dia zafikelyko. Zafikely zany efa misy firy amin'ilay zanaka Valomena-da? Any zafikely efa betsaka aloha efa misy 520. Hoe efa be dia be mihitsy zany dia manao daholo? Ento. Olo izy ve tsy mieritreritra anao zavatra hafa fa dia tonga dia hoe andao anao asa tanana ohatran'ny mama daholo? Ka ohatran'ny hoe ilay asa tanana zany no nataonay teo aloha dia mianatra ilay ankizy dia rehefa tsy mianatra intsony izy dia lasa mandray an'ilay asa tanana ihany koa. Efa misy mpandimby zany efa misy manao foana dia manatsara hoe miezaka fotsiny izany manatsara an'ilay asa. Mampitombo an'ilay traikefa kely mba hananana zany amin'ilay asa. Zay no tao anatin'izay 30 taona izay fianao hoe nisy fiofanana natao sa hoe ianao ihany mikaroka nanatsara? Tsy nisy aloha ny fiofanana fa ohatrany hoe ianao ihany zany miezaka hoe andao indray ho avozina kely ty ho atao izao na ho atao an'izao dia ohatran'izany ohatra hoe zavatra hitanao ireo izao dia ohatran'ny hoe voaniazahany natatoriana daholo. Namorona indray? Namorona dia eo amin'ny lalam-barotra ny tiako anontaniana manao ahoana ny fandehany? Izay aloha izao tsy manana hoe tena mandray fa dia eto amin'ny arabe eto izay no mivarotra. Dia eto izay mba misy mpandalo manakomandy kely tsy indraindray. Ohatra hoe manakomandy 5 natakan'izany no ankomandin'ny olona eto eny izay. Dia ireny no antenaina hoe isy vola maromaro miditra? Reny. Dia eo amin'ny fifandanjahan'ilay miditra sy mivoaka mba mahavariana anao mba azo tantaraina ve ny fandehan'izay? Ngamba aloha eny azo lazaina ny amin'izay satria izao raha ohatra izao ny tsena tena ohatrany hoe mba hivarotana eto zany dia amin'ireny hoe fety amin'ny fety ireny aloha izay dia mandeha ny tsena dia rehefa sabotsy sy alahady dia izay lafinay zany amin'io andro asabotsy sy alahady io satria izay mba malafo misimisy dia zaraina amidy akora dia misy mba tsinjaraina zany no hoaniny izay. Dia mahavelona ilay izy ao anatin'izay? Mahavelona ilay izy satria sady manao fambolena kely izay dia mahavelona kely mifanampy eo. Tsy misy zavatra azonay atao dia ambanivohitra fa tsy mamboly dia miompy dia io ihany mba tena azonay atao zany dia io navadibady izay ataonay io. Tsy mieritreritra zavatra hafa mihitsy fa raha atao hoe nisy zavatra hafa natao aza dia ohatran'ny tsy mety fa dia lasa ihany niverinao amin'ilay asa tanana. Zanaka fahaenina zanaka Ramatoa ianao koa zao asa tanana nataonao andimby amin'ny mama ve zany? Tsy mieritreritra ny anao asa hafa ve?
mbola tsy nieritreritra ny anao asa hafa mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao. Inona ny antony? Ny antony manokana dia ny asa tanana nefa mahavanana zany a na meloma mama dia azo hitako hoe mahavelona tsara zany le izy dia azoko tombiasana konkoa etoko hamelomana ny ankohonako zany. Lasa orinasa mpianakaviana kely mihitsy zany zao nareo manao azy ity. Eny tompoko lasa orinasa mpianakaviana eny mijery zany mandalo dia eto izay menakavy miasa dia lasa hoe orinasa mpianakaviana kely mihitsy izay. Raha amin'izao fotoana izao eo amin'ny mpanao asa tanana inona ny olana sedrainareo? Ny olana sedrainay aloha zao dia tsy fandehanany tsena e. Zay zao ny olana voalohany sedrainay satria tsy dia mandeha mitsisy tsena mihitsy zany zao mpanao asa tanana. Nahoaka tsy mieritreritra hoe tady lalana hoe aiza ny fomba amoahana vokatra hoe aiza misy mpandray vokatra noho izao tsy manana eritreritra mihitsy. Hatramin'izay tsy manana eritreritra mihitsy zany zay e. Satria zay zany dia le miandry eto foana dia tsy mba mandeha satria raha ho any Antananarivo zay a dia raha sy mimpiantoka le asanay. Dia lasa zareo zany mahazo tombony dia zay zany lasa mitrandraka ho an'ny olona fotsiny fa tsy mba mitrandraka ho an'ny ankohonanay amin'izay fotoana izay. Satria raha sy mora be le izy. Raha sy mora be le izy dia manjary vao me mitomby ihany ilay fahasaranana dia alohanay zany mijanona eto an-tanàna hoe mivarotra kely an'izay vita dia mba mahazo commande kely dia mba nitena iny tonga dia mba nitena tsisy intermédiaire. Inona ny karazan'le entana ataonareo? Le karazan'ny entana ataonay zany zao dia ity zao soupla. Manao soupla. Dia ato coffre. Dia misy ihany koa tapis dia misy lampe de table miaraka amin'ny planaka. dia betsaka misy panier linge. Dia misy konkoa le fasiana brosina. Ny anay zany tonga dia kojakoja tokantrano sady ampiaingona tokantrano no ampiasaina. Ny coffre sy ny tapis zao ary ny lampe de table dia zany namokatra anazy. Hoe andao amorona ohatr'izao indray tsika. Zany mihitsy nanao hoe andaontsika manao panier linge vitantsika malagasy. Azontsika atao tsara dia ohatr'izay konkoa hoe manao coffre dia azontsika atao tsara. Dia ny tapis konkoa ohatr'izay soupla tonga dia za daholo mihitsy eritreritra zany fa tsy manana dia tsy manana minina fa le eritreritra mamorona. Ao anatin'izay le asa famorona izay ve ianao mba tantarao hoe manimba zavatra ve mamorona le izy sa hoe manao dia manambatra dia mahavita? Voalohany aloha tsy maintsy manimba satria zao ianao raha ohatra hoe manao coffre ny vatany vitanao tsara fa eto amin'le finition tsy maintsy mamotika ianao. Inona mety ho fiatraika an'izay hoe misy fatiantoka ve sa ahoana? Misy fatiantoka aloha tsy maintsy misy kely fa zany hoe ianao miesaka zany mivonona manarina le fatiantoka be eo. Dia tafarina ihany nefa le tafarina ihany fatiantoka tafarina ihany. Mazava loatra hoe any amin'ny vidiny no ahafahana manarina azy. Atombokontsika soupla moa zany tanàna aketo ity zany soupla 4000 vidiny FMG. Ireny misy enenina miaraka ve? Ny anay zany zao tonga dia manaparitaka tsirairay zay. Dia misy koa moa maka an'le enina dia efa kotinay amin'le 4000 foana ny singany. Dia atao amin'ny coffre misy 100 000 misy mahatratra 125. Arakaraky ny habeny. Arakaraky ny habeny dia rehefa kelikely koa zany le coffre dia hatramin'ny 25 000 15 000 mahazo. Dia ny panier linge ihany koa ohatr'izay hoe 75 misy 50 misy 30 arakaran'izany. Dia ny tapis moa mazava ny tapis nenay lafolafo kely. Ny tapis zao nenay 200 000 ka hatramin'ny 350 000. Arakaraky ny habeny. Arakaraky ny habeny. Arakaraky ny bikany ihany koa. Reto akora ampiasainareo reto zao misy ny rofia miloko dia misy ny rofia mbola tsy miloko. Ahoana ny fataonareo azy? Le fangalana an'le lokonareo ihany ve manao azy? Izay ihany manao an'le loko zany ohatra hoe manao orange izao. Dia efa ny orange zany nenay efa loko tokam-bolo. Dia manambatra couleur anay zao mamoaka an'le maitsomaitso atay dia efa manakopôzy loko foana izany. Satria vitsy zany ity zao tokam-bolo ity fisy ity dia ity zao manakopôzy. Dia misy loko fito nafangaronay manome marron. Nareo ihany mitrandraka mamoaka an'izay? Izay ihany manao an'izay. Izany hoe ve moa tsy nahatratra an'ilay fandrahoana ohatsy fa raha azoko tsara andrahoana izy ity e? Andrahoana mihitsy izy ity. Tena andrahoana ela be dia
indraindray moa nenay zany efa barika nandinaovana anazy dia 5 kilo ny ray mandoko anaty barika. Dia eo ary ao anatin'izay le hoe rofiray barika andrahoana zay ataontsika hoe mavita inona firy ohatra le ray barika hoe iasanareo mandritra ny hafirina zay. raha ohatra hoe izao mandoko an'izay 5 kilo zay a dia diozoro no anampiasaina kely mianaka an'izay zany a. dia indraindray zay mavita harina 5 arakaraka le habeny ray zany no mampandany an'le akory. Nareo ve tsy mieritreritra intsony hoe tady akora hafa ampivadiana amina rofia le bozaka ahafahana mamoaka zavatra hafa sa tena hifototra mihitsy amin'le hoe aleo bozaka sy rofia ihany no hiasana? mbola mieritreritra hoe tady akora hafa zay zany fa mbola eo an-dalana hoe inona zany no ataontsika hanampiana an'ity. Zay moa zay efa manampy manao corne efa manampy manao corne zany a ampiaingona an'le izy ay miaraka amin'ny tony miaraka amin'ny tony dia efa manampy an'ireny zany zay ampiaingona an'le izy satria ianao zany na hoe manao asa-tana malagasy ary mba mila neny hafa koa miditra tamin'le anao mba tsaratsara an'le izy koa. Ny afatra ataoko amin'ny mpanao asa tanana angambany a dia tokony ho hatsaraina trano le asa fa mahavelona asa mahavelona ny asa tanana fa tsy asa ratsy mba tsy anaovan'ny olona hoe tsy dia tsara ny asantsika nefa tsika afaka miezaka tsara manao an'le asa ho tsara. Niakatra aloha zany dia ohatran'le amamanay teo ihany hoe miezaka tsara zany manao an'le asa tanana malagasy a mba hampandehana azy sy hampandroso tsara fa rehefa tsara ny anao tsy afaka hanamban'ny asa tanana malagasy mihitsy ny mpampiasa anazy rehetrarehetra hoe ratsy ny asa tanana malagasy fa rehefa miezaka tsara ianao sady mahavelona izy a no mandeha ihany koa rehefa tsara ny asanao.